tongony ty ny fotoana ny fito alady zay rahanao ny fiangonana evangelika saina le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fito alady dia mitondra loha-hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-poana na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava ratsy amin'ny fiangonana saina eo amin'ny sinema Rex sy ny Ritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana saina ny Tanjombato kosa indray dia amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Ny Église évangélique Saina dia manolotra ho anao fotoana ho an'ny vehivavy ny sabotsy 29 octobre ao amin'ny Palais des Sports miaraka amin'ny révérend Fara Andrenarivo fidirana voalohany amin'ny iray ora ampody anao avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra fidirana faharoa amin'ny 3 ora anisy soanao mihoatra ny taloha izy. Famaranana fito alahady 30 octobre ao amin'ny Palais des Sports anasana antsika rehetra tsy hakanavaka miaraka amin'ny Bishop Patrick Andrianarivo mitondra ny loha-hevitra hoe diloilo vaovao. Misy fidirana telo ny maraina amin'ny 9 ora sasany, amin'ny 7 ora sasany ary amin'ny 10 ora sasany. Ny hariva kosa indray amin'ny 2 ora sasany. Amboaridin'izao ary ny fandaharam-potoananao tongava manana anjara fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao tsy mitory tsy misy pirofo izahay. dia falmiara-batsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Saina ao anatin'ity fandarana ity sotranao manokana ny safidy araka aminay amin'ity anio ty ary mino fa hitondra fampaherezana manao ny fandarana izay iarahantsika eto am-piandohana dia te-hampafantatra anao araky ny fanarahana amin'ny fandarana fa manana fotoana lehibe tsika amin'ny 29 octobre sy ny 30 octobre ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 29 octobre dia amin'ny arivo sabotsy arivo io zany izay fotoana natokana ho an'ny vehivavy fotsiny ihany io fotoana ny vehivavy io dia mizara anankiroa misy miditra amin'ny ray dia mirava amin'ny 3 ora tolakandro satria misy olona mipetraka lavitra dia tsy mahavita mahandry ilay somary ravataraka iray kely ohatra amin'ny 10 ohatra izany dia misy ilay fidirana amin'ny 3 dia mirava amin'ny 10 ora izany tsy dia tena hoe hariva loatra moa izany ilay firavana fa natao mizara roa tahaka izay ny fidirana voalohany amin'io sabotsy 29 octobre io dia mitondra loha-hevitra hoe ampody anao avy amin'ny fahababoana izy ny fidirana faharoa ilay amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 indray dia mitondra loha-hevitra hoe anisy soanao mihoatra noho ny taloha izy ireo loha-hevitra roa lehibe ireo dia tena samy manana ny maha-izy azy sy mampiavaka azy ary inoko tanteraka fa tena hitondra fiovana ary asoa ny fiainantsika tsirairay avy izay anatrika ny fotoana io fotoana natokana ho an'ny vehivavy moa izy io nefa tsy manakana koa raha lehilahy ianao te hiaraka amin'ny vadinao any na te hiaraka amin'ny olo tianao dia tsy manakana anao izay satria fotoam-bavaka io izay misokatra ho an'ny olona rehetra fa fotsiny marihana hoe fotoanam-behivavy ilay izy ny alahady indray ny fahatelopolo ny volana oktobra alahady 30 octobre izao dia mbola misy fotoam-bavaka lehibe sady famaranana ilay fotoana antsoina hoe fito alahady izay efa nanomboka tamin'ny 18 septembre lasa teo ary hifarina amin'ny 30 octobre ny fotoam-bavaka etsy amin'ny Palais des Sports amin'ny 30 octobre dia misy fidirana anankitelo maraina dia iray ny hariva amin'ny enina sasany ny maraina fidirana voalohany dia avy eo amin'ny valo sasany dia avy eo amin'ny 10 ora sasany ny hariva kosa indray dia amin'ny 2 ora sy sasany ireo fotoana anakefatra lehibe alahady tolonan'ireo dia misy loha-hevitra ray iombonany izay mitondra lohateny hoe diloilo vaovao amin'ny fotoana io dia tena isy fanosorana diloilo tokoa ho an'ny tsirairay avy izay anatrika ary tsy hoe terena akory ny olona hosorana fa zay tena mangetaheta ho amin'izany izay loha-hevitra anankiroa lehibe izay no tiako hifampiresana aminao vetivety ao anatin'ity fandarantsika ity tiako manamarika fa tsy misy vidibidirana ny fotoam-bavaka fa maimaim-poana ary misokatra ho an'ny rehetra na iza na avy aiza ianao avy aiza misy moa efa miantso avy any amin'ny faritany hoe afaka manatrika ve izay avy aty amin'ny faritany sotra izany
na avany ampitan-dranomasina ianao na avany faritany afaka tonga ianao fa azoko antoka lehibe fa tena hitondra fiovanao anao a io fotoana anankiroa lehibe etsy amin'ny palais de sport dia ny 29 octobre sy ny 30 octobre ho avy zao. Hoy atao hoe ny 29 octobre dia misy lohahevitra roa lehibe. Ny voalohany dia ny hoe ampody anao avao amin'ny fahababony izy, ny faharoa dia hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy. Dia tsika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Amosa toko fahasivy ka ny andininy faha 7:10. Amosa toko fahasivy ka ny andininy faha 7:10. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampodiko ny Israely avy amin'ny fahababona dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka honinao, ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, hanao sako izy ka hinana ny vokatra. Wow, mafonja dia mafonja zany tenin'Andriamanitra zany. Ozy hoe ampodiko ny Israely avy amin'ny fahababona. Eto amin'ity soratra masina ity dia mamoaka faminaniana ny mpaminany Amosa ny amin'ny hananganana indray ny tabernakelin'i Davida, ny andravana ny fanjakana Beota, ireo nampijaly ny vahoakan'i Israely ary ny ampodian'Andriamanitra azy indray sy ny hananganan'Andriamanitra ny fiainany. Angambako ny fiainanao indrindra ianao anabavy izay mijery izao fandarana izao, mety hoe voababo ny fanaratsy na ny fahotana ao anatina zavatra izay tsy mety tafavoaka mihitsy. Ozy ilay olona anankiray izay tamiko hoe nandritra ny 7 taona ozy izy, isaky ny 7 taona ozy izy dia misy zavatra mitranga amin'ny fiainanay. Dia nanangana orinasa ny dadako ozy izy izay tena nandehibe mihitsy. Fa 7 taona katroka ozy izy dia nisy zavatra tranga. Rava daholo ozy izy ny orinasa. Doran'ny olona ny trano, very ny taratasy dossier rehetrarehetra, ny vola tokony ho takina, sy ny namany tena hoe tena tsy nisy ny raisina. Nefa tena nanana toerana ambony sady tsara, orinasa tena nandroso tsisy ohatry zany. Tena hoe niverina zéro exact. Vokatra izay dia nisolona ny tokantranony izy, ary voatery tafasara toerana mihitsy izy mivady. Tiako tenenanao hoe angambako ny tokantranonao tahaka izany. Angambako ianao voababo ny fanaratsy ary tena hoe rava. Mety angamba ianao tafiditra tao anaty asa tsy tokony natao, izay nahatonga loza ho anao mitatao mihitsy amin'izao fotoana izao. Mety koa ianao latsaka tao anaty fakam-panahy, lasa mahatonga anao tsy tafavoaka intsony mihitsy. Ozy izy ilay vehivavy anankiray izay hoe vadiko izy dia tena mamono ary tena mampijaly, sady tsy miraharaha tsy manome vola. Dia vokatra izay ozy izy sady sarom-piaro no mamono. Dia ny farany ozy izy lavy tamina fakam-panahy tamina lehilahy anankiray ahako. Dia zao nefa nytenen'io lehilahy io ozy izy hoe ianao tsy tafahalamiko intsony ange ozy izy. Zaho ozy izy vehivavy miaraka amiko tsy tafahalamiko intsony. Nefa io lehilahy miaraka amin'io dia olona efa manambady koa. Dia ny zavatra mitranga tateo ariana ilay vehivavy te hiala amin'ny lehilahy satria ohatry ny hoe leo koa izy hoe zao ve sisa ny hafarako. Dia efa misy taona izy efa misaraka fa lasa zandray mitady an'ilay lehilahy. Le vadiko izy efa nanomboka ohatra ny hoe tsy namono intsony, zandray ty ozy izy aty ny raisina. Tsy anankiray tsy anankiroa ny vehivavy tratran'izany. Babo ny fahotana, latsaka tao anaty. Satria ndraindray koa ny lehilahy mety hoe mampirafy mitsangatsanga dia leo koa ilay vehivavy tsy hisy fitiavana sady tsy hisy ninena dia mahita tambitamby ary ambadika ary dia latsaka tany ananina tany. Voababo ny ota, voababo ny fijaliana ary te hanina fiainana afaka. Misy olona ange jerenao ety ivelany dia ohatrany hoe tena mba miaina zany olo zany, manana fiara izy, mitondra tomobilany manokana izy, metsena izy, fitafiny dia tena hoe tena olona manana maizy azy, fa mijaly any anaty, taraina any anaty. Menatra koa nefa ny andeha hitantara amin'ny olona visy havanana hoe
zao ny zavatra mahazo ahy maro ny vehivavy amin'izao zay tena mitolona amin'izany ary bezaka koa nefa ny vehivavy zay tena ohatrany hoe fa lasa lamody mihitsy ny hoe miaraka amina vadin'olona na miaraka amin'ry dia mba te hanina fiainana tsara lasa babon-javatra sahirana misy moa tsy voatery hoe latsaka tamin'ry na tamin'ry fa miady mangina rery ao anaty ny tompo tena laza fa te hanafaka anao mba mifahababonao amin'ny ota zay mangety amin'ny fijaliana anaty amin'ny aretina amin'ny fatorany fanamaloto amin'ny fisitongana ny fiainanao amin'ny frustration amin'ny dépression zay mahazo anao dia ne mantsika ohatrany hoe rehefa asaina tahaka izany dia ohatrany hoe menatra hoe andeha hivavaka amin'izany hoe lazain'olo hoe reny zany le vizana reny le zao tiako milaza aminao raha tsy misy fanetreteny ianao raha tsy vonina somary mba hanetreteny hitady an'Andriamanitra mety ho faty rery ao anatin'ny olana ianao nefa zana koa mety mbola kely betsaka nefa mety mbola didy miandry anao dia anao nefa ohatrany hoe velohany anahy eo vitako foana ny anahy misy vehivavy dia zao ny zavatra ataony izy raha misy zavatra tena tiako pastera dia nidovay dia rehefa metsena izy any amin'ny jumbo na ohatr'izany dia dovainy tsy maintsy vidiny voalohany dia manamamo tena ao an-tranonao foana indraindray ao izy mifoka zany vo izy sady mivavaka ihany fa leo be ny zavatra rehetra fahotana ve pastera ozy izy nitedy vay dia ao izy tena hoe tena zao mihitsy ny filazany azy hoe péché mignon le izy zany ohatrany hoe fahotana mahafinaritra tsy hitako izy izy fa ka tsy hitako izy izy leo be atao trano faona ianao koa nefa ozy izy tsy andeha hitantara fiainanao avisy havanana ary za matoa raha miteny an'izany tsy malala baraka olona eto amin'ny fahita lavitra fa fantatro fa maro ny vehivavy tahaka izany zay miady rery mangina hitanao zay mahatonga ny vehivavy amin'izao lasa rigide be mihitsy tena hoe tena ohatrany olona mora mandratra zany satria mahatsiaro rejetena mila fitiavana misofrira mangina be da be ny vehivavy lasa stressé ho azy lasa mimatavy be ho azy tsy resaka finanankanina le izy fa stress malaza ho azy ny fitness satria misofrira anaty raha nabavisany ty fotoana ny sabotsy 29 octobre ty tia ampody anao avy amin'ny fahababon'Andriamanitra sitraka Andriamanitra loatra ny adananao fa tsy nijalianao mety nisy fotoana angamba ny fiainanao tena nety tsara fa amin'izao fotoana izao noho ny zavatra maro mitranga dia memitsitongana angamba koa ianao lavitra amina fahotana angamba koa ianao mety nanadinon'Andriamanitra indray lasa tsy niankina tamin'ny tompo ntsony fotoana izao hiverenana amin'ny tompo fotoana izao hanadiovan'Andriamanitra anao dia hiverina nisy soanao indray izy zay ny anton'ity fotoana amin'ny 29 octobre ity alaminy ny programa dia tongava alaminy dia tongava fa tsy ho takatry ny sainao ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao ny alahady indray tsika dia hanina fotoana lehibe zay iresahana ny amin'ny hoe diloilo vaovao diloilo vaovao ao amin'ny salamo faharoa amin'ny sivifolo ka ny andeny ny fahafolo dia zao lazainy hoe fantandroko kosa asandratra ao tahaka ny ombomanga miositra diloilo vaovao ako io fotoana 30 octobre io dia sady famarana ny fotoana 7 alahady zay mitondra loha hevitra hoe ny fanomezan'Andriamanitra misy dirina kefatra izy 3 maraina ray arivo amin'ny 9 sasany maraina dia amin'ny 8 sasany maraina dia amin'ny 10 ora sasany maraina ny ariva amin'ny 2 ora sy sasany palais des sports 30 octobre amin'ny 8 sasany amin'ny 9 sasany maraina amin'ny 8 sasany sy amin'ny 10 sasany ny ariva dia amin'ny 2 ora sy sasany ampita ny ositra aminao zay anositra anao zay hitondra fiovana goavana ho an'ny fiainanao zay ny fandaharantsika azadino familahyntsika mbola miaraka itsy amin'raiky sasiritsy andonalakely tanjombato fiangonana saina eny tanjombato afaka antetezinao dia mety aplaky hoe église saina dia manaraka niny pave miakatra inao dia ao aloha ao miakavanana mivily akavanana
misy trano fotsy lehibe misy banderole misy sariny amin'ny fady fiangonana saina tsy hanosy be fiangonana saina no manaka mbahiny hôpital maison d'école no mitsofoka misy arabe midina io fiangonana saina eny Ivanja fiangonana saina eny Soavy Masoandro tongava amin'izany rehetra zany azo antoka tanteraka fahanovany fiainanao Andriamanitra zay ny fandarantsika famanao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina tomboa vasoavana veloma tompoko